ny nandraisana ny fanovana ireo mpikambana eo amin'ny flakevy fitantanana ny fiangonana Jesosy Mamonjy eto Madagasikara. Voaray teto anivon'ny ministeran'ny ATTAR ireo atota taratasy manambara ny fanavaozana ny mpikambana eo anivon'ny flakevy fitantanana ny fiangonana Jesosy Mamonjy eto Madagasikara, izay nahitana fanambarana iray fitanana-tsoratra ny Février 3 ary listy ny mpikambana ao amin'ny birao vaovao 3. Ireto avy ireo mpikambana vaovao ambara fa lany tamin'izany fifidianana ny flakevy fitantanana izany. Andriamatoa Ratafy Léon, Andriamatoa Razary Tsarona Jean de Dieu, Andriamatoa Ravalson Grégoire, Andriamatoa Rakotondraparany Régis, Andriamatoa Ranaivoansoa Gilbert, Andriamatoa Léopold Sidisson, Andriamatoa Boutoumari, Andriamatoa Randenandrasana Pascal, Andriamatoa Ramanasoa Fidoral, Antananarivo fahatelo ambin'ny folo ny volana Febroary 2024 manao sonia ny ministry ny ATTAR Andriamatoa Florent Rakotoaso. Atolotra ity taratasy ara-panjakana ity, atolotra an'Andriamatoa Ratafy Léon, filohan'ny flakevy. Mengazy an'Andriamatoa préfet de police n'Antananarivo hanolotra izany amin'ny anaran'ny ministeran'ny ATTAR an'Andriamatoa Flo.